androany ty voreto zay zanakao voreto zay mpanomponao manome voninahitra anao zay tompo raha ndre miteninao zay mitereba ity dia mangataka ny ositra avy aminao tahi manokana tompo ary ninina vavaka saratra eto vahoakanao reto androany dia oka hivavy oka hiseho azo tsapaintana mino ny fiarovanao anay zay mino ny hery ositra avy aminao zay ary mino ny falebiazanao mitenena aminay tompo androany ary mangataka zay mba ianao mihitsy Andriamanitra ny fahitantana aneo ny voninahitra ao misehatra rehetra zay iainanay misy saotra tompo mangasitraka raha mitenena aminay ianao androany Jesosy fa vonaniaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mahazo toerana antsika zay miarabantsika rehetra tonga soa amin'izao arivariva mahafinaritra zao mino fahasalama tsara ianao ary mivavaka ho an'ny fianakavianao raha sendra tsy salama mba handray fahasalamana avy amin'i Jesosy izy ny afatrafatra dia hoe mitandrema zay tandrema fa tena misy aretigna io za tsy mampanasa anao atahitra fa za kosa mampirisika anao mba hitandrina mitahitra moka efa misy tanahy hafa ndraiky ambadikina fa ny fitandremana kosa dia anisan'ny fahendrena zao meny toko atsika aza manao sangisangy mihitsy fandraindray tanana na ifambokasokasoka tsy mampanino na somary ataon'olo hoe miavona laha izy igny tsisy olana zany satria laha tokanao miaina tsy manana faharoa zio anao efa io ety izy koa kiraro mako mba nanjary natao efatra telo fa raha ny vatanao araiky ety ny anagnanao anazy tokony asaro-piaro anao ary tokony ho tandremanao fatratsy amen. Ao anatintsika zao any amin'ny volan'ny fandresena za tegna mivavaka mihitsy mba sambo mpandresantsika jiaby mba tena ho afaka mitrosa ianao ho afaka amin'ny aretina mijifisina ninina zavatra ady lalovanao tsofoko rano mba ho mpandresa anatin'izany ary mangataka amin'Andriamanitra kosa zay rehetra tsanganao mba hitsangana somatsara tsy ho hisy sakatsaka fa sekre anankiray ianarantsika androany raha tianao hiaina agnaty fandresena mianara ianao mba mampahery ny tegnanao alleluia zany rehefa agnatepoka rehetra mila ianarana isanao raha tendeha lavitra hitanao regny miaramila manao service militaire regny mahatonga ny regny mahatody service tsisy angotrany favitany mampahery ny tegna fa ny angotran'izay dia miteraka déserte ary manana agnarana zay izy tonga tanàna hoe déserteur fa ny nahatody service rehetra dia zay navita miencouragé ny tegna hoe vitako zany satria agnatin'ny fiainana miaramila dia feno amerdement na fampijaliana fagneligelenana filagnavaniny zay ataon'ny lehibenao ka amin'ny fagnarahandian'i Jesosy possible misy zavatra zany ary atsika reo dia nomen'Andriamanitra agnarana hoe miaramila tsara ny Kristy Paoly apôstôly dia niteny an'izany mitranareo izy dia miaramila tsara ny Kristy tsy mora zany tenana miaramila zany tsy zavatra tsotsotra zany possible ao mety misy mampitomana mety misy eo mampiteny rery ary mety mampiteniteny foagna mihitsy ara fa kosa ny sekre ahafahanao mijoratra amin'ny farany dia ny fahavitanao mampahery ny tegnanao tsy haiko aiza ho aiza ny kapasité anagnanao mba ahafahanao mampahery tegna fa raha mbola tsy manana an'izany ianao amin'ny fiainana sarotra ny antonga anao ho lasa lavitra sy mba hijoro tsara amin'izao andregnatsika zao ny olona rehetrarehetra raha tsy fanahy ny ankabeaza ary voalazan'ny baiboly zany any amparana agny ozy ny olona ho tia tegna ho tia vola mpakahala sy ny sisa ary ny fiainana dia mesarotra foana fa tsisy fiainana mora zany raha hitanao mora androany ho lafo maraina raha mitaninao zao vidiny androany tonga maraina miakatra ny vidiny ary amin'izao vanotona ignatsika zao vomba mitafitafy lamba tsaratsara foanao fa halan'olo mavidy any hoanina anao dia fa halan'olo indrindrandrindra moa ka mahavelon-tegna anao halan'olo tagny an'olo aminao zany anao vorery ekeniny dia tsisy raha atao dia
mampalapalahelo kely. Fa raha mba misy zavatra mba ataonao dia ataon'olo resabe ianao. Ka izany rehetrarehetra zany azy vakina aloha. Fa atoroko anao ny sekret androany ampaherezo ny tenanao. Io indray mety ny fianakaviana, mety ray aman-dreny niteraka, mety mpiara-miasa magnakivy anao tao. Possible mety vady andefimandry, mety miteny zavatra fafa aminao. Fa raha raisinao ty anatra androany ty dia atanjaka anao. Na manoloana ady agnaty tokantrano zany, amina fianakaviana, ankohonana, sekret ahafahanao mandresy dia ny fahafahanao mampahery ny tenanao. Maro amin'ny kristianina miresy amin'ny fiainana ary mampalahelo fa be be mitsika lasa magnanognano foana satria tsy manana ty toetra ty izy, tsy vitany mampahery ny tena. Ao moa ny sasany amizao marary izy ka tsisy namanga zay fagnanovako tamin'olo zay na olo araiky tsy namangana. Raha zany zao ny fomba firaisananao dia anao zany le olo mbola miandry ampaherezin'olo. Tsy diso anao ny am'izany, fa kosa mialatsiny zay teny hoe mbola faible anao e. Izy koa mbola zany toetranao. Raha fagnanovako tamin'olo zay, za tsisy ny za, maratra anao zay midikany. Ny ratra riavana de faiblesse. Ary mila mianatra atsika anana mokon-doha spirituel. Zay hoe mandroso atrany na ino kidomana ino kiandro. Na izao faty na izao vilitry tanjonanao miaraka amin'ny Jesosy atao. Alleluia. Tsy mampanino lazain'olo jiaby ratsy ianao nefa tsara agnaten'Andriamanitra. Tsy misy olana zay mety fivolagnan'olo anao, izy iny koa ny magnanjeny olo, izy iny koa ny taria, izy iny koa ny tatia. Allo izaka zay izaka. Fa ny fiarahanao amin'ny Jesosy atao tsara be. Zany ihany manko revaka hoe ny tegna avenir atsika. Hoe manakory ny résultat-nao amin'ny Jesosy. Manakory ny résultat-nao raha avy amin'irao lany Jesosy, raha miala eto ianao, manakory ianao. Fa tsy hoe tagninanao tsara amin'olo daholo anao. Nikarakory mana fahitana masina. Toy indra magnano zany. Andeha izanao ty amin'olo ary tanàna ty anao. Kory fahitana rena, za izy mivavaka, zava izy. Kory fahitana rena, mbo fikarakara izy eo. Sisy raha filangan'izany. Na mba amin'olo 20 sur 20 ianao fa 0 amin'ny Jesosy tsisy farany. Aleo lavitra ny olona rehetrarehetra manakina, miteny fa devant Jesosy kosa ianao très bien. Amen va? Zany lasina vavy defa tsy za tsy misanao amin'izay raha volanin'olo zany. Nena le ampandeha fiainako na mampiasy loha. Satria hatramin'izay nividiany le vary fotsy tandramo tsy raha nikoranin'olo. Mitady volana ny mivady. Ia. Ny faneko lazinjaza tsy raha nikoranin'olo. Koranin'olo ategna miboky agnaty garalava marary. Tena marina izy. Ino esanao loha amin'ny rakoranin'olo? Anao ke vao moela ela vao mindozy hoe andika ranao moena antsika. Magnatao akanjo madio anao matetitety. Jerevo. Asaiko jerevo anao. Ino esantsika anao amin'izany? Ary zany natonga ny Baiboly milaza hoe raha ny amin'izao fiainana zao ny nantenako an'i Kristy dia mahantra indrindra. Ko raha hitaka eto io zany reo no ezahanao ampilamina, ezahanao an'iny, tsisy dikany. Fa valio ty question-ko ty hoe mba karakory pointinao amin'ny Jesosy. Izy koa pointinao amin'olo bazary mety mahazo 15 ianao. Amin'ny famille Bodrindrina mety mahazo 13. Amin'ny mpiara-mivavaka mety 18 sur 20. Fa devant Jesosy karakory. Azotsika ve zany afatra zany e? Ya. Ny tanjontsika tsy ny afinaritra olona, fa ny tanjontsika dia ny afinaritra an'Andriamanitra. Alleluia. Ny olona goavana sy mahavita zavatra dia zay olona mahavita mampahery ny tena. Io zao revaka nitsina hoe esprit de grandeur. Vitanao mampahery ny tena.
Nina anisan'ny zavatra anankiray mba za tia mamaky bokyny Sarkozy. Tsy haiko moa nakory zany rokeky fô bokin'izy volagiko zany tsy izy. Igny chaque fois igny manoratra na mamaky kabary na mamarana fehezanteny dia tsy maintsy misy teny foana marany anazy hoe je suis le plus succès de ma génération. Na izôvy devant eo na izôvy tsy maintsy faragnany amin'izay. Je suis le plus succès de ma génération. Asehony zany ampahereziny tegnany. Mety misy vingitsy mariny an'izany. Mety misy sorena. Ozy zaho izy nanisany farany mahomby amin'ny mpiarabelona aminy. Enzigna zany. Dia tsy haiko nenao inona mba fiteninao isanandro. Nena moa le nameny tompo atsika hoe manaraka atsika ny fahasoava. Amen. Tsisy mahanana igny. Le angalatra an'igny mitsikomba. Zanak ziona foana tompony. Amen. Tsy maintsy misy an'igny signature igny raha jiaby ataotsika. Na amin'ny télé, na amin'ny radio, na amin'igny manaraka atsika ny fahasoava. Be blessed. Misy misangisangy an'izigny be blessed. Ok wa, tsy raha magnasaha zany. Raha tsara be koa zany, ho talina tika zany. Ho aminao an'igny fitahina. Amen. Mianara zany amin'ny androm-piainanao rehetra mba havitanao mampahery ny tenany. Fa i donia ty tsy somasoma maro ranotrano. Ny secret ahafahana mampahery tena mila mandresy tahotra isanandro. Fotoana zany nametraka question zay amin'ny FBO hoe impiry anaty Baiboly nitenenin'Andriamanitra le fehezanteny hoe aza matahotra. 367. Donc zany ampy hoaninao isanandro. Isanandro zany ianao tsy tokony matahotra. Amen. Ary jerevo tsara fa ny olona mavita zavatra tsy hoe tsy matahotra izy fa mavita manao zavatra na dia mampatahotra azy. Zay ingely izy. Tsy mora nge zany hoe anangana trano. Tsy mora zany hoe vidy zavatra lafo vidy. Tsy mora zany hoe anao an'ity anao an'ry. Mety mampatahotra io. Fa ny olona maholo mavita miditra mantinina. Jesosy ianao. Zay le esprit de grandeur. Ary tena miinvité anao zany raha ny ariva mba hiditra ao anatin'ny cour de grand. Mba fijery hafa mety zany. Mila vitanao maneho ampahibe maso amin'ny olona rehetra fa sakinao manao zavatra anankiray na dia mampatahotra ny olona rehetra na dia tsara izaniza atao ary rehefa anao masaky. Apetrao foana le fomba fisainanao fa ny fiainanao ampelatanan'Andriamanitra fa tsy ampelatanany mpankahary. Firifiry moa olo tratranao ny fosanao zay. Azonao sao avy aminareo tsara mba ny fosain'olo. Za pasteur tsy haiko fa zany tsara. Tsy maintsy efa nisy olona ny fosanao io. Midika zany fa matonao fosain'olo misy mankahalanao. Fa tsy midika akory rehefa misy mankahalanao dia farana hatreo fiainanao. Non. Manan'Andriamanitra velona ianao. Ka aza miasa saina hoe zovy tia, zovy faly, zovy vignitry fa ny asao saina manao ahoana ianao devan'Andriamanitra. Fofonainao devan'Andriamanitra, apelatanan'Andriamanitra. Fa raha koragn'olo makasiny iny tsy hoe ela dia réglé momba an'io e. Iny afaka fotoana fohy dia fatao an'izao atao an'ry amin'ny Jesosy fiainana. Azonao dia raha volagno zany hoe aza miasa saina raha maro be anao. Na mba nataonga anao viavy foagna fitsia aza be. Nefa nagnino ndraiky anao viavy. Hainao mamaly zay? Ohatranao lehilahy. Vao valinao ve zany ke nagnino maro nanjary gomby nagnino reo? Vao valinao ve zany? Programan'Andriamanitra. Ka ny mahanao anao tsy avy aminao fa avy amin'ny Kristy. Avy amin'Andriamanitra nanamboatranao. Amboary mifagnaraka amin'izany ny sainao. Tsisy olo nagnano programme ny ambony tany eto, Andriamanitra nametraka atsika jiaby eto. Ary indrindra atsika manompo anazy io, ampelatana ny fiainantsika. Ampelatana ny hoavitsika. Ampelatana ny fahasalamantsika. Hatramin'ny fidiram-bolanao ampelatana n'Andriamanitra. Fa tsy ampelatana n'olo mankalana. Fa ny zavatra mila ataonao mandehana mahitsy. Manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Ataovy izay mahafaly ny tomponao. Alleluia.
Amen. Aza miandro olona pahery anao zany. Satria possible angeny ny olona mety magnadio anao. Aza manana le karagré, tena tsy vangana eo la. Tsy ahoany eo la. Mbo nandigny fa nandigny zovy. Tadio io la sinabako fa. Kô fa tonga ambony tany eto fa soa milomao e. Ya. Aza miasa loatra ny zovy koa mbola andeha aninanao, samy milomao. Da iny Jesosy enao. Ia. Karaha lera médecine. Non, milomao sa. Ia. Da iny tompo enao. Toe-tsaina izy tiako zarena aminao zany. Misy zavatra mila fafanao fomba fijerinao mba atonga anao hiangeza. Mba ho lehibe amizay anao fa tsy zazaka. Atsika neny indrindra raha vao manana fianakaviana mba manjarinjary izy, any ndraiky teheran'ny folo. Tsy karaha mba manana tonton mba. Zika igny. Iny enteranao amin'olo. Zay no tonga namidiny milomao sa. Ohatr'izany anao setroka keo anao. Azonao ma raha tiako hopitaina. Misy toe-tsaina mila anamana. Aza mandany lera magnometsiny olo, za tsy jerevany rano, za tsy jerevany rano. Samby nitanjaka atsika jiaby reo nivoaka avy tao am-kibony renitsika. Na lehilahy anao na viavy, samby nitanjaka. Fa tsisy hoe araiky nasivany mama zavatra tamin'ny vajiny teto dia sasany tamin'ny sisiny teto volamena 10 kilo. Sasany taketo. Ary possible niarany tezainy tagnatina tokantrano raiky. Niaraka nampianary. Niaraka natoro ny tokony atoro. Anao ne misoran'Andriamanitra anao fa tezainy tata Davida. Za tegna mamolavolanao mihitsy any Jesosy nivoninahitra mba tonga anao atanjaka. Aza mba mampirisika anao aza mialamiala mivavaka akato zany anao. Fa beky setroko ambadika. Ia. Tahin'Andriamanitra. Sasany manoko vao mareny raha maresadresaka ilay tendrombohitra. Lasina ily amiko izy manoko. Delivrance amin'ny ranomasina. Afo. Fitiavan-drafo karaha io. Anao hoe mametretra verinao izy koa raha jiaby atoroko anao katre nampiarinao daholo, anao tsy mila raha marobe zany tsoa. Fa problemanao ke le izy tsy ampiarinao dia tsy hitanao le vokatry. Ohatran'ny mbola te hitady zavatra hafa ianao. Nefa riavana izy koa mbola lesy mazareko anao eto. Azoko antoka le Jesosy manome révélation fa tegna misy fiainana ao anaty. Alléluia. Aza miandrolona mpahery satria ny olona oza teo mety hanadigny. Ary possible mety hivadika mihitsy ny olona. Tampotampokeo anao tonga dia hivadiana olo jiaby. Tsisy tegna ny bonjour anao. No mba tahiny teo koa mba fitsiko injarinao. Ozy jarinao. Tsisy ty volana aminao mihitsy e. Karaha anao reny le farany nanota tapolitany teto. Tsy tsisy te arabanao, karaha mahita virus mihitsy mahitanao. Dia igny anao mbokon'olo mitsoeka foana isana. Hitanareo fa izy amin'ny farany. Overo moa i farany io. Fa androany ianao mitsaka. Androany asehoy mihitsy fa anao tsy miraranjany fa Jesosy foana raha io. Androany tegna tenenao babanao fa anao le vehivavy mahery manana avenir tsara. Aleka koa mety possible nisy erreur mihitsy nataonao. Olo jiaby nagnano erreur. Nenjare tsy hita fo. Ino vakina olo amin'ny raha marobe. Anao mo hita dia anao ve mifarany ratsy. Tahiny tomponao. Tirina amin'ny akaikinao, anao kino mbo nisy igny hoe. Raha tsy hita foana hoe.
Azanao zany zavatra teneny zany. Nisy fotoana avy avy tamin'ny fariseo, ny sadoseo, nitondra makorely nilesika amin'ny Jesosy. Satria nisy lalàna voasoratra takao zay tratra magnano asa zany hony valavala vato magnaliagniny. Lalàna mipetraka atao fisazy. Sady misy amin'ny commune, misy amin'ny fokontany, misy amin'ny sefokaro, misy eriky tany jiaby. Zay ny bureau nderanao zay tratra magnano makorely valavala vato magnaliagny anazy. Zay zany lalàna. Dia iny zegny efa nagnano lasasy ndraiky ry fariseo ao tako. Alikaikatika. Dia misy lavitany kely misy izy misy afatoko manaraka izy tokotokony kely. Indosy nire takagny rafisisy. Ela fa tratry. Dia zay natonga Jesosy niaro izy igny, tsy hoe mory Jesosy miaro raha tsy manjary. Ka fantapantany zegny afanampo hafahafa ny anjare. Afanampo hafahafa. Ito moa dia tonga aminao etoa. Araky ny lalàna ny fehesikany, la tamin'ny andro Mosesy. La eo amin'ny olo tratry magnano an'ity asa tiky da ito raha bato magnale fitinainy. Taminao ito moa ny raha da apela-tagnanao misy zotsy. Akory gnaninga anazy. Jesosy mbo pitsirebo koa. Variany moramora. Mahosy anazy. Ka magnano zany anareo Jesosy. Aminazy igny zaniny. Tembahoaka mo izy. Da eo moa olombelo da sy lava an-danitry. Lava ambony tany ito avao. Ka anareo da pare hitoraka anazy. Izy aminareo manao mbola sy nagnano raha sy nazary. Dia bakeo Baiboly pananomboka tamin'ny lehibe indrindra miala taty moramora sady nangarongaro. Miala. Jereo vao ny akamaron'olo tia mitsaratsara olo regny tena grave. Tena milaza aminao. Regny tena grave. Za zao avy nahita. Tsy andry zay nandeha voyage. Misy rangahy zay mandrara olo tsy mahazo mihinan-damba. Rehefa ny voyage, lany moa ko rô jiaby tamin'ny hôtely. Tsisy tsofoko miraiky ndiaby. Lambo daholo tabela. Andeha ily izy lambo daholo tabela. Za tabela namoaka sikety izy tsisy nafanatry. Izy nafanatry. Nanao fitapana ngeda sy tonga tape. Olo zany zany raha si. Sy tonga tavoloatra izy kia. Ny anarako raha nataony zanaky Noa. Nameko lamoso misy zany ameko zany hiteleky. Moa tsy diran-tegna iny fô. Tahiny tompo izy. Tahiny Jesosy ianao. Ny zavatra tiako ampitaina aminao dia hoe mianara anao mampahery tenana. Zany eny ange force amin'ny fanompognan'ny tompo e. Fa raha anao hifantoka amin'ny faiblesse-nao, hifantoka amin'ny erreur ataonao, dia iondrika ianao amin'ilay erreur lala iny miondrika. Magnanito antsika jiaby, ny transformé daholo antsika jiaby mandono. Anarany ndraiky tsy nagnino fagnirim-bola. Ndraiky nagnino. Samby amin'ny aminazy daholo. Fa ny fahafahatsika magnatona an'Andriamanitra. Zay hoe manatona azy amin'ny fahasahina. Amin'ny sezam-piandrianana. Amin'ny fahasoavana. Amen. Anao zany mila sahy. Karaha ataony zanakatsika e. Reo na ino betizy nataony reo. Miazakazaka foana reo magnatona. Na mba fa mianao tefaka. Mbola fiazony fo mifehinao. Misisika foana izy. Na ino erreur vitany. Miantsambontsambotra izy magnatona.
Dia anao ve dia ho resina zazakely dia vany papanao Jesosy Kristy ny anarany. Azosika ve zany e? Za tsy mampirisitra anao hoe anota na hoe ankafy fahotana, fa za mampianatra anao toe-tsaina vaovao ahafahanao miaraka amin'Andriamanitra ampahirezo ny tenanao. Sarotra be raha senabavy ny tena avitanao hoe tena iny anao fa tafiaraka amin'Andriamanitra raha anao karazan'olo mpanamelo tena. Na devoly raiky tsosahanao roahy raha anao karazan'olo mpanamelo tena. Na inona zavatra tianao atao miaraka amin'Andriamanitra, mila vitanao aloha voalohany indrindra mampahery ny tena. Tain'i Jesosy atsika jiaby. Alleluia. Zany ange na tonga ny Davida mpanjaka raha sinabavy, navita raha tsy vitan'olo. Davida raha vao nahita ny Goliaty tonga dia karaha manolo mahafaty ny Goliaty raha namotany. Jamais izy mijery lao adekory atiny tefatrofo nge madekory fany maso raha sy nagnanjany Davida. Nefa ambosany Goliaty zany izy nao lohalitra anazy mivajinao mbola miandry magnano ikory lohalitra Goliaty. Zany ny olona mifanao fasapasa tamin'ny Davida hiady amin'ny Davida. Fa jerevo mifagnotaniany Davida, inona ozy ny mety karaman'ny olona zay maharesy an'io lehilahy. Enjana zany frazy zany efa fandresena sady raha anaty loha. Fisy teny zay gn'alivy le matrizikity. Izy tomobily magnatra lazy. Isole rehefa karanjany fomba fijery. Za zany koa maty amizao mameno vaty manjany. Non. Fa ozy ino izy ny zavatra mety azo koa maharesy olo. Fomba fijery zany dia mila anagnana. Dia jereva amizay fomba ny tany zany. Zany ozy efa maro raha miainako. Mpanomponao ozy tany an-tsaha ozy efa nisy an'izao, nisy an'ry, nisy an'ny point fort ny jiaby io tapitry ny taniseny ty tao. Da tsara miteny zany ray mandeha seky vity ty raha izy kezakefa. Zay gnahary fo ty tafandraiky tamizay. Seky raha tsy soli. Tsy koragny mandeha fa mizalana vety ty. Zany ray mandeha zay. Tsy nanao an'izany izy. Fa izy ino na ozy io Filistina tsy mifora io, niaiky mampiaiky ny miaramilon'Andriamanitra vely. Tsy na zany fomba fijery zany. Mila anagnanao zany. Ary ray andro babo tanàna nisy an'i Davida. Izy amin'io avy niady. Izy le reraka be avy niady igny efa tsisy raha vitatsoa. Tonga tantanàna babony Filistina koa tanàna dia lasa mbony madamonika fiambavany ratsy. Enjana zany le olona. Anao fa reraka avy niady. Nao to manao ny tany kafe igny. I olo mambily an'le kafe koa sy takio. Ketraketsaka mankaraotena. Dia lasa vaovao ratsy koa. Ary ny olona mikasa hitorabato azy. Saky valavalan'olo vadika avy aminao foana izy ki. Ty ndesiny daholo zany go matanjaka jiaby tanàna teo, ndesiny niady. Zary miherigna tanàna babo. Vakiny eo ny Samuel 30, ny Samuel 36. Samuel voalohany, toko faha-telopolo, andiny faheny, amin'ny tapany farany. Fa ny sekreniny iaby tamin'io dia tena nahagaga mihitsy. Samuel voalohany, toko faha-telopolo, andiny faheny. Ozy amenaran'i Jesosy hoe, ary ory indrindra Davida fa ny olona ny fampitaona hitorabato azy satria samy nalahelo ny zanany lahy sy ny zanany vavy ny rehetra. Fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin'ny Jehovah Andriamanitra. Magnino hono ingahy? Nampahery. Olo jiaby zany izy mitady misy vato, hery misy vato. Efa tegna efa ratsy. Da indra natao nampahery ny tegnany tamin'Andriamanitra. Da iny Jesosy enena. Davida ozy nampahery ny tegnany. Io zany raha sanabavy izy koa mbola ambony tany eto, feno combat eto. Feno zavatra sarotra eto.
feno zavatra mampametra-pamotaniny eto ady foagna raha atrenao eto zany ange mahatonga ny Jesosy teny ny fitaovana entsika mandresy an'izao tontolo zao dia ny finoantsika. Ahoana moa ny lazana fa manam-pinoana ny vehivavy anankiray na lehilahy anankiray dia satria mavita mampahery ny tena izy. Amen. Mampahery ny tenanao. Efa io zany zao ny situation misy fa anao mbola mavita mampahery ny tenanao vita korangamo ndraiky vita korangamo mivoaka amin'io na zany ary ny zava-misy fiainako ampela-tagnan'Andriamanitra fa tsy ampela-tagnana orinasa, tsy ampela-tagnana société, tsy ampela-tagnana mpankahala, mahavita mampahery ny tena. Itahainao ni Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Sana aminay mpitarika reto tsy mba misy mampahery anay zany. Zay reto efa zay rery fogna mongomongonay reto. Efa tegnoagny azy fogna voaregninao kito. Izy anao ndraiky misy an'izao e. Zay tsisy olo mampahery anay zany. Nefa raha ny kombaty atrenay enjana be. Zavatra safa alovanay tsy mora. Ary zany matetiky mahatonga anao mamiteny anao mba andesinareo mibavaka amin'igny zao a. Mandesinareo mibavaka amin'igny ny vady aman-jany. Andesy mibavaka amin'igny ny ampohona, voa ray aman-dreniko jiaby satria reniko fa regny voakity dia voakity koa zany. Fa iny Jesosy anenao. Ilaina zany ty zavatra anankiray atoroko anao ty. Ilaina ny fahavitanao mampahery ny tena. Tsy mora ny zavatra nanjoan'i Davida rehefa. Nefa dia mbola vitany mampahery ny tena. Ka ny zavatra anankiray raha tianao ahery foana ianao ny zavatra rehetra ataonao, manana fifandraisana manokana ny fanamasina. Manana fifandraisana manokana. Anao dia mba misy fifandraisana manokana. Zaka sy nabavy dia efa misy lera zay efa tsy azahoako torotsony amin'ny fiaina. Na mba reraka karakory raha kofa tonga ilera eo tsy mety taitra. Mifôha, mivavaka, miresaka amin'Andriamanitra. Ary agnatin'io matetika za mahazo tolontsaina amin'ny tombo. Ndraikindraiky raha iny zay mahatonga anao raha mijery misy fotoana za manao publication amin'ny roa mandraigny. Indray mitily misy révélation voaraiko amin'igny dia iny alefako zaraiko. Amen. Mila manana ianao fifandraisana amin'ny fanamasina. Lera karakory mba hifandraisanao amin'ny fanamasina. Aiza ho aiza zay fifandraisanao amin'Andriamanitra zay amintsika miteny zao. Mbola miexiste ve? Sa tegna anao le mila batibatena masy mihitsy vao mavita mifandray amin'Andriamanitra. Ilaina zany revanay. Ilaina. Raha tianao no avita ampahery ny tegnanao, mifandraisa amin'ny fanamasina. Raha tsisy fifandraisana amin'ny fanamasina anao dia anao ametsian'olo lava. Ka tsisy olo mankahoana. Za zay hitanao mako voaikily. Za zay mikorana aminahy tsy tiana daholo. Anao zay koa tsy raha nivavaka anao fa namono tegna. Marina zany. Mahatonga an'iregny olo mamono tegna regny dia zany. Diso mamameloka ny tegna loatra izy. Ary tsy manana force atsony izy ampaherezan'ny tegnany. Dia lasa tafiditra amin'ny antsoina hoe famoizam-po. Vahaolana nefa raha tianao anao andresy, raha tianao anao hitraka foana fa tsokivy mandrakizay manana fifandraisana amin'ny fanamasina. Anao zany mba hianatra andreny fanamasina, mba mitandregny azy. Fotoana anao mba mianatra mitandregny. Karakory pasteur mitandregny tsy tamaso. Mamaky Baiboly matetika. Tandrinesa toroteny. Regny notinao avy am-piangonana eto regny avy regny sokafa. Amen. Anao atsapa fa miteny aminao ny tombo. Anao hoe mafa tonga amin'izany teloka zany. Ny tegna tsapanao ny tegna mivolagna marika lazan'Andriamanitra. Izy koa anao fa tonga amin'izany efa tsara. Anao manomboka mahatsapa. Tegna mivolagna taminahy marina efa tsara izy volaniko anao zany. Rehefa anao zany manomboka mahatsapa an'izany. Fa mahamany rehefa mbola mivavaka mbola tsy tonga amin'izany. Raha agnaty lohany koa fa miravana izy vakeo matoana any zay mirava. Izy magnano izy mileka. Any fora agnaty lohany. Fa mba tongavy ianao miteboka anankiray. Mba mantsapa. Fa efa tegna efa miteny aminao Andriamanitra. Tsara be hoa zany efa point fort zany. Regninao mihitsy Andriamanitra mivolanao, miteny aminao.
io zany tsy voatery manana fomba be tabe zany rehefa gn'Andriamanitra iresahana amitsika. Io mety amin'ny feon'ny fitretanao, mety io mety misy fandresen-davitra tonga ho azy agnatinao, misy fahatongavan-tsaina ho azy, misy hevitra tonga ho azy, sy ny sisa sy ny sisa. Amen. Alleluia. Ao Jaona voalohany toko fahaefatra andiny fahaefatra. Jaona voalohany toko fahaefatra andiny fahaefatra. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Satria lehibe ny ao aminareo. Anao zany mila mahita hoe karakory mo agnatinao. Mila mahita an'izany ianao. Anao ve mahatsapa hoe misy falebiazana anao io? Sa anao lesy mitarika dia bokon'olo. Zahako zahako. Zany ve taonao? Ndana manomboka mahatsapa an'izany hoe misy falebiazana any agnatinao koa. Satria lehibe ny ao aminareo. Iny amin'izao tontolo izao. Alleluia. Za matetika dia mahatsapa mihitsy rehefa mandalo zavatra sarotra tegna henoko mihitsy fanamaso mampahery anao. Aza taitra anao fa misy tamoy. Regle, mivay. Fa mila mifankazatra amin'ny fanamasina anao ary mila mianatra miaina. Dia eo amin'izay izy manomboka hibitsika aminao, anatoro anao zany raha jiaby. Amen. Satria ny anaran'ny fanamasina araka ny Jaona 14:16 dia mpananatra. Izy zany menareo mpananatra hafa. Jaona 14:16. Dikanteny hoe mpananatra amin'ny Baiboly fianarana hoe mpampahery. Na misy eviteny anankiray hoe parakleto. Mpanampy. Teny hoe mpampahery, mpananatra. Avy eo midiry ianao ao anatin'ny famakian-teny. Zay teboka anankiray faharoa. Mila miditra ao anatin'ny famakian-teny. Salamina manokana zay toerana misy anahy tsy maintsy misy boky. Za raha vao misy temps libre dia efa mamaky boky. Na mandeha toilette ary mila mavita mamaky boky. Tsy haiko sofirpa zay ka vita boky. Zay toerana misy anahy na magnatsimo na anaty tomobiliko misy boky. Amin'ny bureauko misy boky. Andao am-pandriamako misy boky. Zay toerana andehanako misy boky. Mila miditra ianao agnatin'izay tontolo ny famakian-teny zay. Raha anao revana tsy manana kapasité mamaky dia miala tsiny hiteny aminao fa mbola taraiky ianao ay. Ndana jereva anao raha mandeha amin'ny firenena mandroso fa io ny sekren-jareo tia mamaky. Feno boky magnodidina an'ilay. Amen. Mamakia. Indrindra antsika zany mety tsy manana boky be dabe fa tokony hamaky Baiboly. Raha mahavita mividy boky moa anao dia vidiana boky. Fa tegna jereva. Ny anahy zany raha vao mifanena amin'olo anankiray manana révélation, mampianatra. Hitako hoe misy fivoarana ny fiainan'ny olo io dia mamontany foana zao hoe sao dia mba manana boky ty olona ty. Tsy matetika agnatin'izy ireny no mirakitra ny fiainan'ny olo. Hitanao zay mampianatra anao iny ka zavatra iainana iny izy zarainy aminao. Io hoe tsy zavatra hafa. Za zao mitoriteny anao karan'izany ohatrany hoe variana be anao fa ny tegna marina c'est ma vie. Zavatra iainako zay mahatonga ana maka profo, maka ohatra. Ny Jesosy Kristy zao jerevoko izy rehefa nampianatra maka ohatra. Ary Jesosy izy nanao fanoharana taminy. Hitany daholo kipitsopitson-draha jiaby. Ka eto ny teboka anankiray manaraka midiry ianao anatin'ny tontolon'ny famakiam-boky, famakiana teny. Amen. Fahatelo sady hoentsika aramafisana leso mila mba misaina ianao isan'andro ireo vahaolana efa nataon'Andriamanitra taminao. Raha ohatranao zany mba tia-pahery ny tegnanao. Ina daholo ny problème efa nandalovana. Ina daholo ny etapina problème efa niainanao.
Dia inona karazana vahaolana efa nataon'i Jesosy? Tadio reny isanandro sanandro. Saino ireo vahaolana efa nataon'Andriamanitra taminao. Amen. Alleluia. Vakeo nge ny marika toko fahavalo satria problème antsika mampiavana raraka antsika amin'ny tontolon'ny fitadidiana. Marika toko fahavalo. Andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Marika toko fahavalo. Andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Marika 8, 18 à 21. Za manokana zao dia tsaroako tsara mihitsy ny fomba ny regliny Jesosy situation antsika amin'io resaka mega eglizy. Ary nianarana raha maro be. Ary matetika hoentin'Andriamanitra mihitsy ianao agnatina zavatra sarotra, agnatina zavatra manahira mba handraisanao lesona. Dia agnatin'izy ireny mba soraty, mba tadidio. Ao marika toko fahavalo, andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy mibaptizo manao hoe manamaso fa tsy mahita va ianareo, manantsofina fa tsy mandre va ianareo, ary tsy mahatadidy va ianareo. Raha ny mofo dimy no nivakiko ho an'ny 5,000 firy ary namono sy mitsongony nangononareo, hoy ny mpianany tany 12,000. Ary raha ny mofo 7 ho an'ny 4,000 firy sobika mono sy mitsongony nangononareo, hoy ny mpianany reny 7. Ary hoy izy taminy mbola tsy mahafantatra ihany va ianareo. Teto Jesosy raha dininao tsara fehezantena io somary tezitra Jesosy satria tsy nahatadidy zavatra ny mpianatra. Ary io olana ndraikidraiky lasa tafetrehitra anao Andriamanitra ataoko mety efa sy miaraka aminazy satria adionao zay mba efa nataony, adionao zay mba efa niseho. Amen. Possible ange zavatra iainanao jusque niany mbola valim-bavaka anao tamin'ny taona lasa, mahatonga anao mbola misakafo mbola fomban'Andriamanitra anao io. Fa nendray tsika raha vao tsy le zavatra eritreretintsika no mitranga dia veritsika fa tsy Andriamanitra no miasa. Hita fa metsiny an'Andriamanitra tsika fa tsy haiko tsony Jesosy aiza moa ianao e, nagnino zany alanao e. Mba tadidio zay zavatra efa nomeny tompo anao, zay vahaolana efa natao. Tepika manaraka mizara mba manao confession positive, déclarer zavatra positif, miteny zavatra tsara amin'ny fiainanao, manao confession positive. Ary indrindrandrindra rehefa mivavaka ianao ataovy ity karazana confession positive ty. Karakory moa zany confession positive zany? Miteny zavatra tsara. Fotoana zany mba mivolagna za tsy resy, tsy maty am'taona ty, alleluia, mandresy za tsy maintsy tafy. Alleluia. Tadidy koa za mbola kely magnaniky anambona kineniny zany dia rehefa le jiro tomobily androany iny dia tomobily anahy za mbola kely zany mahafinaritra anahy. Misy tomobily avy tambatana ty dia miteny magnanimo tanety petrahana izy dia tomobily anahy zany fo raha eky zany ro kely manana raiky. Iny Jesosy ianao nianaranao mamanao an'izany fa tsy isaka mitena zalahy fiainana ty fatana koa no jiaby maitsy tsy fanahy sasany izy mivolagna tsy mataona izy raiky fa olo jiaby. Mafahafa tanao anao satria fa zatra loatra le vava. Anare tsy mbosaka anare mpambo tsy fantry le farana magnano toya, magnanatra zaza izy raha hafahafa volana zao hoe rampafantarika ianare mijaly atsika magnanatra zaza izy mijaly ao amizay. Dy zaza igny avy eo tonga ampianarana reny igny ataony dola sa hoe raha volaniko ianare mijaly atsika valaka vato izy dia igny ataony dola. Mampalahelo fa tsy
rehefa magnano le confession positive. Ny finoana ao anatinao dia afaka miteny amin'ny fotoana mila fampahirezana ianao. Atsika nirevana manana finoana anatsika ao hoe taizana zao anao ny finoana iny anao mihaino toriteny. Mitozony Baiboly hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Amin'ny fotoana anao manana problème amin'izay, ny finoana ao anatinao afaka miteny. Ary ny finoana dia ampinga lehibe ozy ny Baiboly. Tamin'ny finoana ozy ho ampinga bouclier. Mila miteny zany ianao. Mila mandidy zavatra anankiray mivavaka amin'izao fotoana izao. Mianao sy mivola amin'ny anarana sy tsy haiko firy million. Anao mba vonagnano raha magnano zany. Beta be amintsika dia voly foana raha sahintsika roa. Miala satana. Satana hoa. Mba hovà ndraiky izy avola hoa. Mandiana to. Afanjariana. Tsovika re. Tody aby manjary zay. Amen. Mora magnano zay ny volana. Fa tsy raha satana. Fanantsona. Fampisalina. Ifakana. Ireny dia mahay mitsy regny aminanjy. Misy hafa koa manjary volana. Atramo aty, atramo. Fatarina tany misy Justine atany eo. Mila nare zany taongo to. Nare ngarako zay no teny sady volaninao ngaranao. Mila manana tanja amin'ny taongo to. Amen. Teny Jesosy ianao. Efa nianaratsika nge zany ny olona manana fahefana miteny sisany atao. Ka anao manana fahefana, ino tsy tenenana? Teny Jesosy ianao. Alleluia. Afaky ny manampy anao zany io karazana vavaka io. Confession positive. Manampy anao indrindra rehefa anaty zavatra sarotra. Mivany io nanaty. Réglé ao fantrano. Menarana. Tsisy trosa tsy voalovo zany eo. Fantako fa vela rehetra. Afaka mitary. Izy le kofa tsy tsaroanao nenao dia ireo mosesy aho. Izy le nanao zany masina mena. Kofa tsy tsaroan'ny tegna neniteny. Nen mosesy mo volana. Fa za sûr fa nisy neninao to. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dia agnatin'io fidio ny zavatra enona. Dia koa zany zavatra anankiray zay. Raha te hampahirin'ny tegnanao, fidio raha tandresa. Misy ndraiky avana kamarady. Mody magnontany anao izy, malalaka anao. Ndalo aminarengiko zay. Ino le koraniny aminao ko? Olona naratsy raha tsy nampoizika. Ampiangonana koa mbola misy olo hafa. Fampianarana kandidata reky raha mbola zay raha hanony. Dia nanino? Tanao sy le mibety olona. Zany ao mizaha retim-po koa boka no. I raha jiaby tandrinesanao. Za problème atsika libre loatra fo tsika mbola malalaka. Na aloha fo ofitsombe. Efa tsy libre. Problème anao malalaka loatra fonao andeha kajian'olo raha jiaby. Antrano ranareo. Tsy voakanareo takeo. Ho avy any moa zay. Zany ane mahatonga ny olo grand tsy manana namana maro. Fa nazaveko zany. Et tous les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Satria ny ankamaroan'ny namana andeha ikorokorana raha tsy hainao fandeha. Raha manana kamarady ianao mahay izy mametraka fanontaniana, tonga mba hagnino ny fiainanao moa izy. Azonao ve zany? Fa tsy raha olo jiaby ndray saringorivotra anao dolo. Re kapasitera niariny tapiste lah kaya hagnino. Zay re bako maliana minjarika zavatika ta berila ta be magnino. Akamaroantsika zany diso libre loatra ho atsika. Dia raha jiaby io tandrinesina tao.
raha jiaby io henonao dao dia igny mahafaible anao, igny mahararaka anao, fa anao ny mba tsy ho raraka, mitsodrananao zany mba tsy ho raraka. Efa me olo maventy anao io, mahazo fampianarana zany olo maventy, tsy tao ny volaniko hoe fahazahoagny raha. Amen. Ka tsy tokony raha jiaby io mandalo leranao dao. Zay olo milaza fa ahoana dia mamaliko na ahoana hitedinareo fa mitovy. Ny olo mitovitovy fo moko tafiandro matoa zay olo tsy tafiaraka aminao tsy mitovy ilay zay mahay raha ny frantsay reo ce qui ressemble moa zay ressemble da hitoko anao mba afaka mitaninao olo araiky anao izy ovy kamaradinao. Matoa zay ny olo lasa meilleur aminao misy toviziny io na ifamatranjany anao fa zay ny marina mitovy nareo. Ny olo mitovy anao, olo tsy mitovy aminao tsy tafidokaina aminao na anao raha tovy anao mbola tsy ody fo alao tafame excuse zany mekimeky any io tsy mitovy. Matoa izy tafiaraka mety fo tafiresaka ela be mitovy. Apetrao moramora zany ny question hoe zovy mitovy aminao. Tainy Jesosy atsika alaviro ny olona manano resaka mampalahelo, alaviro ny olona miteny fosafosa ka ndeha izara zavatra negatif aminao, fa ireny matetika mahatonga anao tsy mahahery. Ary na i telefony io mba tandremo izy ndraikidraiky anao tafagnantso olo adignao midécrocher or nefa io io mbola nidraky agnatany mety possible nagnasara izy omena raha sainao azety anao zay mbola miany kagnino ozy bako omenao marary mba tandremo zany raha tsy animba ny fonao io zany mahatonga izy sain'i Jesosy volany hoe tandremo izy ny fonareo. Rehefa olo tsanitsangeny mila mitandrina antegna mitsanitsangena anazy so dia maharatra an'igny keno. Raha vao olo maseka mitandreny manao protégé tsara fonao. Raha vao olo tia mikoragna loatra mitandreny manao lasa maharatraratra foana amin'igny akenao. Ary anao moko tia mitandreny ningina volany tsy magnino tsy magninonino raha mamparatara fona. Tainy Jesosy anao nahazo lesona be anao. Amen. Alléluia. Fidio ny nama, fidio ny olona izaragna ny probleminao, araoky ianao ho lehibe amizay fa tsy ho zazana. Vakio ny Salamo 23 Jehovah hory Davida ny mpiandra tsy hanan-java-mahory. Raha vakinao i Salamo dia tegna tao anatina sarotra Davida tamin'izy ny Salamo 23 tsy hoe tambony palais royal akory izy nanoritra Salamo 23 fa izy tagnaty ala reriky tany. Izy mbola tagnatina jany, izy le vo ilikiliky, izy le tsy narainy ray aman-dreny no nanoritra ny Salamo 23. Jehovah ny mpiandra tsy hanan-java-mahory, mampandry amin'ny ay maitso, tondrahy amoron-drano fialan-tsasatra. Alleluia. Na dia mamaky ny lohasaly mifafatesana zao. Amen. Ny tsoraka-azonao sy ny tenao ireny no mafatatra. Eny tokoa fahasoavana sy famondram-polo manaraka amin'ny andro rehetra iainao dia hitoetra ohatran'ny Jehovah. Alleluia. Fampahirezana tena iny Salamo 23 tainy Jesosy ianao. Amen. Ary ny alalàna fa manam-pinoana ianao dia mahavita mampahery ny tenanao. Tsisy ohatran'izay. Eo zany nitebiko afantarinao hoe mba fa misy finoana avy agnatinao fa tsisy. Mitahatsika rehetra ny Andriamanitra. Raha tegna ampiarinao zany lesona zany ho lehibe amizay ianao fa tsotra. Mba hitsangantsika ivava. Fa namasinao misotranao zay. Mangasitraka anao zay tamin'ity hariva ity satria
nomenao fotoana mbola ahafahana nianatra. Tsy very maina tokoa ny fotoananay teny Jesosy satria nandre teny avy taminao zay, nahazo lesona avy taminao zay. Mino sy mantoky aho fanamasina fa mikasika fiainan'olona maro zany teny zany, anova fiainan'olona maro zany teny zany ka ampahiratra ny masom-panahy. Mivavaka amin'ny teriva ity ninona fanany fakiviana zay mahazo ny olona roako amin'ny anaran'ny Jesosy zany. Ry fanany fakivianao mandidy anao amin'ny vary ny lehilahy io ianao, vary ny vehivavy io, zao de zao miantso amin'ny herin'ny fanamasina amangy ny fiainanao, mikasika ny fiainanao. Ary ninona fanany ratra zay mbola mampavesina ny fonao io de livreko zany ianao any ariva amin'ny anaran'ny Jesosy. Manafaka anao aho, oka ho isy vesatra iara ao anatin'ny fonao, oka isy orooro iara mitahotra miara amin'ny anaran'ny Jesosy. Ny fanany fanamelohan'ny tena didiko mivary ny olo io ianao zao. Tompo, oka ny herin'ny fahirezana hirotsaka ao anatiny. Matoky a Jesosy fa ianao hiaso amin'ny fiainanay. Ianao Jesosy mampahery an'io vehivavy io, mampahery an'io lehilahy io, atonga azy atanjaka avita ampahery ny tegna, ampiatra ny lesona zay miraisiny teto androany. Satria no tompo le ny teny zay nomeko anareo dia fanahy sy fiaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misy saotra tompo. Amen. Afaka mahazo toerana vetivety. Alleluia. Mila mijoro antsika ry avaka manoloana zavatra sarotra. Aza miasa saina tsony zovy tianao na zovy makalanao, andavy tokony ampiasa sainanao hoe manahoana ianao dia vanin'i Jesosy. Ty zany manko ry avaka nitsarana atsika rehefa tonga ho varavaran'ny lanitra atsika. Fa tsy hoe zovy dolo olo nankalanao io, zovy dolo olo nagniliky anao tambony tany, tsisy idirany zany ny fidirin'olo lanitra. Ka protégeo ny fonao, mijoro tsara, manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Amen na? Minao fa ho avy ianao amin'ny lakamisy, misy leso mangeza be ho zarainanao amin'ny lakamisy. Atao programanao mihitsy zany indrindra amin'izao andro farany zao mivavaka. Ka mbola mahazo mivavaka mivavaka. Igny tompony ianao. Amen. Tsy mitovy amin'olo tsy tonga teto ianao. Ny tompony ampandrisy ianao amin'ny hoady atrenao io amin'ny anaran'i Jesosy. Loatsika anatanteraka fanatitra. Fa misy filazana fohy tia mitohy an-trano ny selilatsika eto ambolo madinika isaky ny alarobia amin'ny telora. Toerana zany amin'ny trano-ndre tatilida pitany eo manao zay eto amin'ny faritra ambolo madinika isaky ny alarobia amin'ny telora. Vavaka atsika. Tompo reto zay zanakao androany ariva manome ny fanatitra zay mitahina ao anay. Atolotray tompo izy reto mba ho fanatitra mendrika eo anatrehanao, mba hitondra fahasoavana, hitondra fiainana, tondra fitahina, tondra fandresena. Jereko Jesosy reo zay manome ho anome ka eglizy, ao reo zay mamafy ho mifanatitra malalaka sy ny ampafolo-kare. Ho tahinany Jesosy zay nandreny teny, ho tahina ny fatongavany teto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mandroso atsika avy any aoriana manatanteraka ny fanatitra.